Dia ho ambonina amintsika mandrakariva amin'ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny androany ity dia hiresakitsika momba ny antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Rombay ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Mateo 21:12 dia izao no teny ao hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana. Ary ny mpandrombaka ozy izy ny maka azy ankeriny, fa mpamina ny rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaona. Zay zany le teny ao. Ety am-piandohana dia tiako ny ahaizantsika manavaka, ahaizantsika tsara manavaka ny mahasamihafa ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay na ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra zavatra roa samihafa ireo, ary matetika ny fifampifangaroana an'ireo zavatra ireo dia mampisy olana ao anatin'ny fiainana kristianina. Tadio tsara ry havana fa ny lalana voalohany hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainana mandrakizay zany dia tsy misy afa-tsy ny famonjena, ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zay ny antsoina hoe famonjena. Ny famonjena dia Andriamanitra izay namela ny helokontsika ary nampihavana antsika taminy, nanala antsika tao anaty fahafatesana ary namindra azy indray, namindra antsika indray mba ho amin'ny fiainana. Zay ny antsoina hoe famonjena. Zay zany no antsoina hoe famonjena zay. Fa ny fiainana mandrakizay kosa ny fanjakana fiainana, zany hoe fiainana fanjakan'Andriamanitra manomboka ny fiainana mandrakizay, manomboka eo amin'ny famonjena fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay kory tsy hoe rehefa maty tsika zay vao miaina fiainana mandrakizay, tsy vao manomboka mandray famonjena ny olona anankiray miaina fiainana mandrakizay izy. Zay zany tena tia. Ary fa manomboka miaina fiainana mandrakizay izy dia tokony miaina ny fanjakan'Andriamanitra izy eto tany. Atao hoe fanjakan'Andriamanitra kosa dia Andriamanitra le rehefa avy nampihavana tsika olombelona tamin'Andriamanitra ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, dia Andriamanitra kosa miasa amin'ny alalantsika manao ny zavatra rehetra ho fitoerana tongony. Zay ny antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra miasa zany amin'ny alalan'ny olona manana ny Kristy velona atao anaty mba hanao ny zavatra rehetra ho fitoerana tongony. Zavatra anao rehetra azo tena mila hay manavaka azy. Etsy an-daniny zany ny famonjena, zany hoe Andriamanitra namela heloka antsika tamin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zany tena maimaim-pony zany. Maimaim-pony zany hoe Andriamanitra nanotra ny ainy tonga olombelona, namela ny helokontsika, nampihavana antsika tamin'Andriamanitra, nampihavana antsika indray tamin'Andriamanitra, nanala antsika niala ao maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ozy izy ny ten'Andriamanitra, nanala antsika niala tao amin'ny fahafatesana mba hifindra ho amin'ny fiainana. Zay ny antsoina hoe famonjena zay. Ary zay famonjena zay dia maimaim-pony. Zay ny lalana misokatra hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny lalana misokatra hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany tena mila mazava zay. Fa manomboka eo kosa zay, manomboka eo kosa zay dia mila azo misy ny antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Zay mila hiaintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa miala amin'ny tofo ity tsika, tsy hoe rehefa maty tsika zay vao hiaina fanjakan'Andriamanitra, fa eto antsika mila miaina fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olana ry havana dia be dia be kristianina no tsy miaina ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io. Io fanjakan'Andriamanitra no resahantsika androany. Hoy izy Jesosy hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana. Ary ny mpandrombaka ozy izy maka azy ankeriny. Inona dikan'izany zavatra zany? Aka sary an-tsaina aloha tsika, tsy hamaky baiboly satria ho lasa lava be izy, fa mampirisika ny hamakiantsika baiboly ao amin'ny Exodosy. Exodosy moa zany ny tena marina dia rehefa avy eo mamakintsika any amin'ny Josoa. Exodosy Josoa ny tantaran'ny zanak'Israely. Exodosy dia Deutéronomie, Josoa fa hofitiniko le izy, hoe zahako hofitinina le izy amin'ity androany ity, hoe zahako hofitinina le izy satria tena ny fiainana kristianina amin'ny famonjena sy ny fiainana kristianina ray manontolo mihitsy no nomen'Andriamanitra mpandindona
ao anatin'ny Deutéronomia sy ny Joshua nanehoan'Andriamanitra. Ndao ary voalohany indrindra aloha ny zavatra mila azontsika mizara roa mazava tsara ny tandindona nasehoan'Andriamanitra tao amin'ny fanenkena taloha. Ny voalohany indrindra ny zanak'Israely izay ny tantaran'ny zanak'Israely nanomboka tao Egypta, zany hoe andevo tao Egypta, mandra-pahatonga azy tafavoaka sy ny aina tany an-tany efitra, tafavoaka ny ranomasina mena sy tany an-tany efitra. Zay zany ny tapany voalohany amin'ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Zay ny antsoina hoe famonjena, zay ho azavaiko ny dikany rehefa avy eo satria tandindona ny nomen'Andriamanitra. Fa rehefa avy eo Andriamanitra nanao promesy tamin'ny zanak'Israely, Andriamanitra rehefa nanao promesy, Andriamanitra tsy niteny hoe avoakako apitaiko ny ranomasina mena fotsiny ianareo, Andriamanitra tsy niteny hoe ataoko tonga any efitra fotsiny ianareo, Andriamanitra tsy niteny hoe ataoko tafavoaka ny ao Egypta fotsiny ianareo. Tsy zany nataon'Andriamanitra. Fa zavatra nitenen'Andriamanitra dia izy hoe amoaka anareo hiala ao Egypta izy, ary andefa anareo any amin'ny tany tondratry noho sy tantely, dia any amin'ny tany Kanana izany. Zany hoe tapany voalohany zany dia ny namonjen'Andriamanitra, namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny fanandevozana tao Egypta, nampitany anazy teo amin'ny ranomasina mena, ary ny arahany tamin'ny zanak'Israely tany an-tany efitra. Zay ny tapany voalohany. Ary ny tapany faharoa dia Andriamanitra napiditra azy, napitana azy ny on'ny Jordana, ary napiditra azy tao tany Kanana izay promesy n'Andriamanitra. Zavatra nampanantenana hatrany amin'ny Abrahama, efa hatrany amin'ny Abrahama sy ny patriarka rehetra no hoe nampanantenan'Andriamanitra an'izany promesy zany. Inona ny dikan'izany zavatra zany? Tandindon'ireo zavatra nasehoan'Andriamanitra ireo, ary tandindon'ny fiainana kristianina mihitsy izy ireo, tandindon'ny fiainana kristianina zay midika. Fa ny tapany voalohany indrindra aloha dia ny famonjena itsika izay voageja ny fahotana, itsika izay voageja ny lota, itsika ilay ao Egypta. Ary namonjena ny zanak'Israely tao dia tsy misy afa-tsy ny zanak'ondry, ranony zanak'ondry izay natao teo amin'ny tolàna-baravarana, izay tandindony ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, tandindony Jesosy Kristy izay namela ny helokontsika teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ilay zanak'ondry tsy misy klema, izy ilay nanaisotra ny fahotana zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny aina izay natolony. Zay le tandindony izay namoahana ny zanak'Israely tao Egypta, tandindony namonjena antsika zay mino an'izany asa-pamonjena zany. Rehefa tafavoaka avy eo izy nitany ranomasina mena, rehefa mivoaka ny ranomasina mena izy dia nisy zavatra nisy zavatra natrehan'ny ranomasina mena, nisy fahafatesana, nisy tahotra fahatesana tranga teo raha hiditra ao anatin'ny ranomasina mena, dia ho faty atontsika rehetrarehetra. Ny menimena ny zanak'Israely ho faty etontsika sy ny ohatran'izany. Fa ny zavatra nitranga dia izao, nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena, tandindony fatsana izay nisokafan'Andriamanitra, ary nitsangana Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Zany ny tandindona nasehoan'Andriamanitra tamin'ny ranomasina mena, ny fasana izay nisokatra ary navoaka avy ao amin'ny fahafatesana Jesosy Kristy. Teo ny voahany zanak'Israely avy ao amin'ny fanandevozana. Io ny tandindontsika kristianina izay mino mandray famonjena. Rehefa mino anao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 7:7-10 dia zao ny teniany hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Amin'ny fotoana zany tsika mino ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Amin'ny fotoana zany tsika mino fa voavela eloko. Amin'ny fotoana tsika mino fa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika sy izy. Ary amin'ny fotoantsika mino fa nanolotra ny ainy Jesosy Kristy, ary dia nalevina izy, nitsangana tamin'ny maty izy, nisokatra ny fasana, nitsangana tamin'ny maty izy. Amin'ny fotoantsika mino an'izay dia voaraintsika ny famonjena. Vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, ary irreversible zany. Voavonjitsika, voavela ny helokontsika. Zay ny antsoina hoe olona voavonjy, olona voavela heloka. Zay aloha zany ny tapany voalohany. Zay ny zavatra voalohany indrindra. Fa ny olana amin'izay avana dia izao, be dia be ny kristianina no mijanona eo amin'izay. Voavonjy izy, voavela ny elony, nisokatra miaina, lasa nafindra an'Andriamanitra izy, niala tamin'ny fahafatesana, nifindra tamin'ny fiainana, dia mijanona eo amin'izay izy. Fa tsy izay ny tanjon'Andriamanitra ry havana.
Ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia no tonga tany Kanana, ho tonga ny tany Kanana. Atadio ry havana fa zay famonjeny zay tena oziziny tena miafasiana hoe fahasoavana oziziny namonjena anareo. Fahasoavana namonjena anareo zany, fahasoavana namonjena anareo izy izy. Tsy avy amin'ny asa fandrao misy ireare. Avy amin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao misy ireare. Zany hoe fahasoavana zany famonjena antsika zay tsy misy akta avy amintsika, tsy misy na inona avy aty amintsika. Zay aloha zany ny zavatra voalohany ilazo. Fa nanomboka teo amin'izay rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely nepita ny ranomasina mena izy, nanomboka teo amin'izay izy de nanomboka ny menimenina amin'izay. No zay mangatety zay, milany mofo zay, meo heny zay sy ny rehetrarehetra. De inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Nomen'Andriamanitra ny mana, nomen'Andriamanitra ny didy sy ny lalàna, ary tsy hiditra lalina be loatsika amin'ny resaka hoe didy sy ny lalàna satria tsy any loatra ny fampianarana androany, fa any amin'ilay hoe famonjena sy ny fiainana mandrakizay sy fiainana fanjakan'Andriamanitra, fiainana ao anaty fanjakan'Andriamanitra. Zay ny tena ho resahantsika androany zany. Nomen'Andriamanitra ny mana, nomen'Andriamanitra ny rano, ny sorsa d'eau foana ny zanak'Israely, nomen'Andriamanitra rano foana ny zanak'Israely, nomen'Andriamanitra mipelika azy rehefa nilainy zany, nomen'Andriamanitra zany. Ary tao anatin'izay fotoana izay rehefa nomen'Andriamanitra zany na ny akanjo ny zanak'Israely raha tsy nisy rovotra. Zany ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny lalàna, fa nomen'Andriamanitra koa ny tandindo ny prezansan'Andriamanitra, ny tandindo ny fanatrehan'Andriamanitra de ny tabernakely zany sy ny fiarany fanekeny. Nomen'Andriamanitra ny tandindo zany. Ary isaky ny miainga nomen'Andriamanitra ny andriafo sy ny androana, ary isaky ny miainga ny andriafo sy androana dia miainga ny toby ray manontolo manaraka ny andriafo sy androana, zay tandindo ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay ny zavatra nitranga tao. Fa rehefa nandeha teny ny promessin'Andriamanitra, mbola veriko foana ny promessin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely de hoe ianareo tonga any Egipta, any tany Kanana. Zay ny promessin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Promessin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tsy hoe ho ajanoko aty tany efitra ianareo rehefa avokako avy any Egipta. Tsy zany ny tenen'Andriamanitra. Ny promessin'Andriamanitra dia ho tonga any tany Kanana. Rehefa hiditra ny tany Kanana zareo, ny tody natao any efitra tao izy nizahatra nisy fizaham-toetra maro isan-karazany nahazo ny zanak'Israely tao, tahaka ny fizaham-toetra zay iainantsika, mianatra matoky an'i Jesosy Kristy, mianatra matoky Andriamanitra rehefa mandray famonjena. Fa ny tanjon'Andriamanitra amintsika kristianina tsy ny mandray famonjena fotsiny araka ny teneniko teo, fa miaina ny fanjakan'Andriamanitra eto tany, zany hoe tonga andray an'le lova zay vitan' Jesosy Kristy rehetrarehetra tao amin'ny asa mpamonjeny. Io lova io lombana ho resahako mantsy le izy aveo hoe ohatry ny ahoana, zany hoe mandrombaka n'ilay lova zay nomen'Andriamanitra, zay nataon'Andriamanitra promesy, mandrombaka ny lova izay promesy zay efa nomen'Andriamanitra anao. Ozy Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita, promesy eny zany, promesy zany. Fa ny problème ny tsika kristiana tsy matoky an'izay promessin'Andriamanitra zay, ary tsy mandray an'izay promesy efa vita ny Jesosy Kristy amin'ny azo fijaliana zay. Ny zanak'Israely rehefa tao anatin'izay fotoan'izay dia rehefa hiditra tao tany Kanana izy, hiditra ao tany Kanana izy, tsy maintsy hita ny io ny Jordana. Io no limity, io no fetra ny tany efitra arekarana ao tany Kanana. Alohan'ny akarany tao tany Kanana, rehefa mamaky tsika any amin'ny Deutéronomie any, faraparany any, de mahita naniraka olona i Josoa andeha hisafy tany ao tany Kanana. Naniraka 12 lahy izy, naniraka 12 lahy izy, ary rehefa nisy 12 lahy nandeha tao, Mosesy zafady naniraka tsy Josoa. Rehefa nisy 12 lahy nandeha niakatra tao tany Kanana, miverina avy any zalahy, de zao ny zavatra nitranga, ny roa lahy Josoa sy Kaleba tetsy andaniny, ary ny 10 lahy tetsy ankilany. Ny 10 lahy, inona ny zavatra hitan'ny 10 lahy? Ny zavatra hitan'ny 10 lahy de
nahita géant izy, nahita olona ngeza be izy, mampatahotra ozy izy, zany ozy izy ngeza be ozy izy, zany olo zany ohatrany tsy ngetana ozy izy tsika manoloana zany, tsika ozy izy raha vao miditra ao de hanina ho andreo tsika ozy izy, hovonoandreo tsika, resindreo tsika, zany hoe nampiororony zany ny olona avy ny satantany izy, ny tany ozy izy de tena mahavokatra be, tena mahavokatra be zany tany zany, fa saingy zao ozy izy tsika ozy izy a, raha miakatra ao tsika ozy izy de tena ho fatin'ireo tsika ozy izy, de natahotra ny olona rehetra, ny ororo ny olona rehetrarehetra, ny ororo ny olona rehetrarehetra, inona nampiororo ny olona rehetrarehetra, sy nampitahoriny izy folo lahy, lasa izy folo lahy nampitahotra, de nohony avy eo de menimena ary naikikony indray zanak'Israely hoe fa maninona ary zay ozy izy, nentina taty, nentina ty ho faty aty, tsy aleo ve zay ozy izy mba mijanona tany Egypta tany any tany ozy izy zay, mba nisy tongolo, nisy manimanina ny tongolo d'Egypta tany ozy izy zay, mba ohatran'izao tany mba ohatr'izao, fa maninona ozy izy no andeho aty zay, aty no andeho faty aty ozy izy, de nitsangana i Joshua ary rehefa tsanga Joshua Kaleba de ozy izy Joshua sy Kaleba hoe zanak'Israely ozy izy, efa promessen'Andriamanitra, efa natolotr'Andriamanitra ao antsika ny tany, efa nomen'Andriamanitra ao antsika ny tany, andao androso, fa ao anatin'izay fotoana nisy ny fisarahana teo amin'ny zanak'Israely, etsy andany ireo olona zay natahotra hiditra tao tany Kanana, ary tsy ankilany Joshua sy Kaleba, ary amin'izay fotoana izay nanomezan'Andriamanitra ny didy, fa na iza izay nomenimenina tamin'Andriamanitra, na iza tsy natoko ny promessin'Andriamanitra, na iza nanakivy ny zanak'Israely vokatry ilay fisafona tany tao amin'ny tany Kanana, ary na iza komy tamin'izay promessin'Andriamanitra zay, de tsy tafiditra tao tany Kanana, fa ny apatrapatra tany efitra ny fatiny. Joshua sy Kaleba irery sy ny zaza latsaky ny 20 taona angamizay raha tsy diso, no tafiditra ireo rery sisa no nomen'Andriamanitra ny fahafahana hiditra ao tany Kanana, reo rery sisa no afaka niditra tao tany Kanana. Ozy Andriamanitra hoe tady dio ozy izy, fa 40 taona no ivezivezenareo aty anefitra, ary tao anatin'izay 40 taona zay no ringana tsirairay ny zanak'Israely rehetra zay nikomy tamin'Andriamanitra, nivoaka tany Egypte reo nahita ny ranomasina meny reo nahita ny mana ny latsaka avy any an-danitra reo, ary nihinana tamin'izany mana zany, nisotro ny rano zay nomen'Andriamanitra reo nahita ny fahagagana rehetra nataon'Andriamanitra reo, fa saingy tsy tafiditra tao tany Kanana, tsy tafiditra tao tany Kanana. Inona ny dika zany ry havana? Tadio tsara fa rehefa hiditra tao tany Kanana ry Joshua sy Kaleba, de géant no hitany tao, mandany Jeriko ny tsy maintsy arodana, zany hoe misy difficulté rehefa tena hiditra ao anatin'le promesse de Dieu zany ny dikany, misy zavatra tsy maintsy atrehana, ary géant le zavatra atrehana rehefa tena hiditra ao anatin'le royaume, rehefa tena hiditra ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra, rehefa hiditra ao anatin'ilay tany Kanana promesse de Dieu, de hisy difficulté tsy maintsy ho atrehana, ary ny nahavoan'izy folo lahy de nandrefy ny difficulté tamin'ny zavatra hita maso, nandrefy ny difficulté tamin'ilay géant hitany, nandrefy ny difficulté tamin'ny habean'ny fahavalo, fa tsy nandrefy ny difficulté tamin'ny promessin'Andriamanitra ny olana, tsy nandrefy ny difficulté tamin'izay efa fampanantenana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely, tsy nandrefy engany, fa ny zavatra hitany masony no nandrefesany an'le difficulté, le zavatra hitany masony no nandrefesany ny zavatra tsy maintsy atrehany, ary satria tsy natoky an'Andriamanitra izy, tsy natoky ny promessin'Andriamanitra, de ripaka tany anefitra daholo. Fantatry ny zanak'Israely tsara zany daty zany, zany ny antsoina hoe Tisha B'Av, zany daty zany le nanoerany zanak'Israely Andriamanitra, tsy nety ny dia tao amin'ny tany Kanana, ary tadio tsara fa nampatsahivy n'Andriamanitra ny zanak'Israely
foana io datin'ny tisabavy io, ny pogroma rehetrarehetra tany Europa ray manontolo, ny fotoana rehetra zay na ny exil ny jiosy, ny fotoana zay narava ny tempoly tam en 70 tamin'ny empereur Titus, dia daty ny tisabavy zay nahatsiarovany zanak'Israely. Ny daty rehetra, ny daty ny exil ny tany Babilôna, fotoana ny tisabavy, zany hoe isaky ny daty ny tisabavy dia mahatsiaro, misy de tsarony ny tsy nanekeny ny promessin'Andriamanitra, tsy nidirany tao anatin'izay promessin'Andriamanitra zay, ka nampiapatapatra azy rehetrarehetra tany an-tany efitra, ny janonany tany an-tany efitra. Todika manokana amin'izay ho antsika kristianina, satria misy lesona ngezabe mila raisina ao anatin'le izy. Ny promessin'Andriamanitra amintsika tsy voavonjy fotsiny, tsara ny voavonjy, fa ny promessin'Andriamanitra amintsika iainao anaty royaume de Dieu, iainao anaty fanjakan'Andriamanitra eto tany sady. Zao nefany ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany misy combat ngezabe ao, misy zavatra ngezabe mety mampatahotra ao, fa zao ny zavatra mila azontsika tsara. Josoa sy Kaleba rehefa niakatra tao tany Kanana, tapitra ny 20 taona niakatra tao tany Kanana izy, vo niakatra tao tany Kanana Josoa sy Kaleba, de niseho lay anjeliny Jehovah ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Josoa toko voalohany any izy miresaka an'izany, niseho izy le anjeliny Jehovah, ary noho ny avy eo de niteny Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe zay tany rehetra hitsahan-tongotra ao de omeko anao avokoa. Promessin'Andriamanitra zany, zay tany rehetra hitsahan-tongotra ao de omeko anao avokoa. Tsy anao ny ady ozy Andriamanitra, fa zany ady ho anao, tsy anao ny miady fa zany ady ho anao. Ary zay re avanao antsika kristianina, ny fanjakan'Andriamanitra de ozy izy Jesosy hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy ao anatinareo. Inona moa dikan'izany fanjakan'Andriamanitra anareo, de zay le Kristy velona Kristy ao anatinao izy fanantenana voninahitra, ao anatsika ny fanan'Andriamanitra, io fanjakan'Andriamanitra ao anatsika io, anao inao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra, anao zavatra rehetra ho fitoerany tongany, anao zavatra rehetra ho fitoerany tongany. Zay ny importance an'ilay Kristy velona ao anaty. Nanomboka teo ny adina zany, tena adina trehan'ny zanak'Israely, satria nandray ny promessin'Andriamanitra ho an'ny 12 tribus d'Israël, ho an'ny 12 Israely, de efa nizara-tany tsirairay efa man'Andriamanitra ho azy, efa nizara-tany tsirairay avy, tsy nalaina moa reo, tsy ohatran'ny famonjena, ny famonjena finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de voavonjy ianao. Fa rehefa andray an'ilay lova am'izay, rehefa andray an'le héritage promesse de Dieu am'izay, dia tena nandalo adiny zanak'Israely, nahita combat ny zanak'Israely, nahita géant zanak'Israely, fa tao anatin'izany fahitana géant zany, tao anatin'izany combat zany, isaky nanaiky ny tenin'Andriamanitra, nanaiky ny directive de Dieu ny zanak'Israely, de nandresy izy ary niraisy ny zaratany, nanomboka nanao conquête ny royaume ny zanak'Israely, nanomboka nanao conquête ny royaume tao anatin'izany, ary ny zavatra tena niainan'izy ireo tsotra nanaraka ny directive n'Andriamanitra. Rehefa nanaraka ny directive n'Andriamanitra izy de niraisiny zay zaratany zay, niraisiny zay anjara lovany zay. Ry havana, Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny teny vita ozy izy, promesse de Dieu zany hoe vita, tsy misy zavatra ho foronina intsony. Marina fa mety combat ny zavatra hitanao maso, tsy mandalo any combat ny zavatra hita maso, combat mandalo ady tsika, mandalo fikorontanana antsika, mandalo zavatra maro isan-karazany antsika, tena tsy lavo zany. Fa rehefa ilay namorona an'izao tontolo, rehefa ilay namonjy anao, rehefa ilay nanome ny famonjenao anao, nanalanao tao maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, analanao tao amin'ny fahafatesana, namindranao tao amin'ny fiainana, no miteny aminao fa vita, ny anjaranao de matoky sy mino fa vita. Ary manaraka an'izay directive zay, mandray an'izay anjara lovanao zay, be de be ry havana ny kristianina, mijanona fotsiny eo amin'ny famonjena araka ny teneniko teo foana, mijanona ny an-tany efitra, aza mijanona ny an-tany efitra, aza zatra fanana fotsiny mana, de ny menimenina, de mametsiny an'Andriamanitra, zany nataony zanak'Israely tany an-tany efitra.
menimena de manome tsinan'Andriamanitra de mikoma Mosesy de te hiverina Egipta. Zany ny zavatra nataony zanak'Israely, tsy zavatsy ny mikomy de menomen'Andriamanitra ome hoeny zahay tsisy rano ndray de meny amin'ny Mosesy kapoiny vato de ohatran'izany de tsisy afatsy zany ny zavatra nataony zanak'Israely, menomenina. Ary efa tena nasoana niakatra tao tany Kanana de vao mainka ny menomenina hoe ho faty aty zay. Tsika nge manao zany menomenina amin'Andriamanitra. Andriamanitra fa maninona amin'ny fiainako ny ohatr'izao, fa maninona ny ohatr'izao, olona voavonjy le resaka resahako eto, olona voavonjy mba tsy hoenao zay miainy nanao an'izany sanatria anometsina an'Andriamanitra ohatran'izany. Tsy anao afa-tsy atapiso amin'Andriamanitra. Andriamanitra omeo an'izao ndray, Andriamanitra omeo an'izao ndray, Andriamanitra omeo an'izao. Tsy maninona rehefa mbola vao manomboka voavonjy fotsiny ao, tsy maninona zany akory, fa tsy izay ny planin'Andriamanitra ho anao. Planin'Andriamanitra ho anao de Kristy velona ao anatinao, iainanao ny fanjakan'Andriamanitra, iainanao feno n'le fiainana be dia be, iainanao feno an'ilay tena fiainana be dia be zay promessin'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tadio fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe eto de Jesosy no teneny izy ity, eto de eto ozy izy ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Le fiainana teneny Jesosy eto de le fiainana teneny manao hoe avy anana ny fiainana ary anana ny be dia be. Miala tao anaty fahafatesana tsika, mifindra tao anaty fiainana. Fa ny problème tsy miaina fiainana ny kristiana, tsy miaina fiainana ny kristiana satria nahoana tsy matoky an'le promesse de Dieu, tsy mino an'le promesse de Dieu de any ka mijanona ao tany efitra, mijanona ao tany efitra, tsy mety miakatra ny tany Kanana. Fa mbola averiko foana ny fijanonana ao tany efitra ry havana, ny faran'ny fijanonana ao tany efitra de tsy maintsy faty miapatrapatra any anefitra, faty miapatrapatra any anefitra. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny fanjakany lanitra ozy izy de rombahana, ary zay no mahatonga ny teny le hoe ary mipandrombaka ozy izy maka azy ankeriny ozy izy. Fanjakan'Andriamanitra de rombahana ary mipandrombaka maka azy ankeriny, maka azy ankeriny, maka azy ankeriny ao, maka azy ankeriny tsy hoe amin'ny alalan'ny sandry, maka azy ankeriny tsy hoe amin'ny alalan'ny afetsifetsena sy ny zavatra isan-karazany, tsy izany, fa maka azy ankeriny de mandrombaka azy amin'ny finoana, mandrombaka azy amin'ny finoana. Inona zavatra mitranga ry havana, rehefa tonga tao tany Kanana ny zanak'Israely zao nitady io nivoaka avy any Egypta ny zanak'Israely ny antony ny voahany tany de tsy misy afa-tsy ny nasiana rà teo amin'ny tolanam-baravarana. Zay le marik'ilay, araka ny teneniko tamin'ny voalohany teo, marik'ilay rà ny zanak'o zay nalatsaky Jesosy Kristy, famelana ny helokontsika, fampihavana antsika amin'Andriamanitra rehefa nandalo ny mpandringana de zay nisy rà rehetrarehetra tsy voaringana. Niza mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de voaro ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra tsika, voaro. Rehefa mino ianao fa Jesosy Kristy namela ny heloko ao, Jesosy Kristy nanala no niala tao amin'ny fahafatesana ifindro amin'ny fiainana, no ny amin'ny asa-pamonjena vita, no ny amin'izy teo amin'ny fijaliana. Rehefa mino an'izay ianao de nentin' Jesosy Kristy teo ny fahatezerana rehetra, nentin' Jesosy Kristy ny fandringanana. Tsy miaina fandringanana tsony ianao, miaina ao anaty fiainana mandrakizay ianao, voavonjy mandrakizay ianao rehefa inonao zay. Ary zay ny nivoahan'ny zanak'Israely tany Egipta. Fa rehefa avy eo kosa ny nitarika ny zanak'Israely tany efitra sy nitarika ny zanak'Israely hiditra indrindraindrindra tao tany Kanana de ny elo lalana ny mpisorona niaraka tamin'ny fiaran'ny fanekena. Nisy mpisorona tao ny lanja ny fiaran'ny fanekena, misy dikany ngeza be zany. Satria ny fiaran'ny fanekena de manondro ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, manondro an'ilay rà ihany koa isaky eo amin'ny fiaran'ny fanekena misy ny fanatrehan'Andriamanitra asiana le rà iny. Inona ny dikan'izany? Raha ohatra ka raisiny tandindona mantsy zany zavatra zany, fa raha raisiny amin'ny teny mazava de tsotra. Ny famonjena de tsika mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy sy mino ny famelan-keloka, ny azo fijaliana, famelan-keloka teo amin'ny azo fijaliana, fampihavanana antsika sy ny fitsanganana tamin'ny maty, fitsanganana Jesosy Kristy tamin'ny maty, nanala antsika niala tao amin'ny fahafatesana ifindra amin'ny fiainana. Zay ny atao hoe famonjena zay. Fa ny fiainana mandrakizay, ny fanjakan'Andriamanitra kosa ry havana de Jesosy Kristy
izay velona ao anatsika, ary Kristy velona ao anatsika. Ny asany Kristy velona ao anatsika tsy manondro afa-tsy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy irery ihany. Ao anatin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy isika no afaka miaina ny fanjakan'Andriamanitra eto tany, tsy misy afa-tsy izay. Amin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, fanjakan'Andriamanitra eto tany misy ny aretina efa vita ozy Jesosy Kristy. Be dia be ny kristianina tsy miaina n'izany fanasitranana noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Andriamanitra ry havana tsy manday, ny promessin'Andriamanitra tsy miova, ny fahagagan'Andriamanitra tsy miova. Zao izy le omaly anio ary mandrak'izay. Ao amin'Andriamanitra tsy misy aloko ny fiodinana, tsisy aloko ny fiodinana. Tsy miova ny zavatra ataon'Andriamanitra, fa ny miova dia ny finotsika, ny fatokisantsika n'Andriamanitra miova. Fa ny zavatra nataon'Andriamanitra tsy misy miova, tsy miova. Andriamanitra na tsy miova izy, fa itsika miova, itsika miova. No afanarany isan-karazany, no maro isan-karazany. Lasa tsy akisaka intsony ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Lasa tsy akisaka intsony ny herin'ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Lasa tsy atokisantsika intsony fa ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, fanjakana tsy azo ampioroana ozy izy ny tenin'Andriamanitra, miditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Mety misy olana ianao, mety misy aretina, ao irery no ahafahany Jesosy Kristy manome antsika ny fandresena ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Raha tsy miaina n'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsika dia kristianina zao zany, kristianina osa, kristianina osa, kristianina zao zany, voavonjy ihany. Fa tsy angidraizy fa miapatrapatra ety an-tany ety ny fatintsika, miapatrapatra, lasa mizaka ny vokatra nataontsika, lasa miaina ao anaty endrim-pahafatesana ihany nefa olom-bovonjy, miaina ao anaty endrim-pahafatesana nefa olom-bovonjy, miaina ao anaty aretina, miaina ao anaty zavatra karazana isan-karazany, zavatra isan-karazany. Zany tsy midika hoe tsy haina ao anatin'izany zao. Omen'Andriamanitra kosa ny fandresena, omen'Andriamanitra atsika ny fandresena, omen'Andriamanitra atsika ny fitsarana, omen'Andriamanitra atsika ny promesy fa tsy miova izy ao anatin'ny tontolo feno endrim-pahafatesana. Ny olana amin'ny kristianina tsy miditra ao tany Kanana, tsy miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia resy foana izy eto tany. Resy ny fahotana, resy ny aretina, resy ny olana, resy ny tebiteby, resy ny tahotra, resy ny felonana, resy ny fahalotopo, resy ny zavatra isan-karazany. Resy tsy miaina fandresena. Fa rehefa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika, mety mandalo ny aretina, tena mandalo ny aretina, fa Andriamanitra atsika ny fandresena. Tena mandalo ny olana, tena mandalo ny tsifosina, tena mandalo ny tebiteby, tena mandalo ny adi-tsaina, tena mandalo ny zavatra isan-karazany. Fa omen'Andriamanitra fitsarana, omen'Andriamanitra fitanam-po, omen'Andriamanitra fandresena. Ry havana, tadio ry havana, ao anaty fanjakan'Andriamanitra irery no misy fandresena. Satria ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany misy mpanjaka, ary ny atao hoe raha mandresy ny fanjakana dia ny mpanjaka ny mandresy. Rehefa resy ny mpanjaka dia resy ny fanjakana. Ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra nandresy le mpanjakatsika, Jesosy Kristy nandresy le mpanjakatsika, ary zany mpanjakatsika nandresy zany manome ny fandresena ho atsika. Raiso zany fandresena zany, tsy afaka mandray n'izany fandresena zany ianao raha tsy tafiditra ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra. Mitaniony Jordana, miala ao anatin'ny tany efitra, tapitra ny tany efitra, ok'izay ny tany efitra, ok'izay ny fitokosihatra ao tany efitra, ok'izay ny fitiavana hijanona ao anatin'ny tany efitra. Mepitahany Jordana, mepitahany Jordana dia midira ao amin'ny tany Kanana, ao misy ny promessin'Andriamanitra zay tany rehetra itsahany tongotra ao izy mantsy an'i Josoa. Ia, omeko anao avy. Rehefa tonga tao tany Kanana Josoa, nanomboka teo tsy nisy andro afo, tsy nisy andro rao antsony, tapitra. Kristy velona ao anaty amin'izay ny resaka. Tandindony zany, mbola tsy nisy Kristy velona tao anaty teo amin'ny Josoa, fa rehefa milasika anatin'izay miala, tapitra ilay andro afo sy rahona zay nitarika. Fa nanomboka teo amin'izay, nanomboka nandray ny lovany amin'izay zanak'Israely, nanomboka nandray ny lovany, nanomboka zavatra voalohany nataony dia nandrava ny manda ny Jeriko.
nadava mandany Jeriko ny zavatra natao voalohany vao miditra ao anaty tena fanjakan'Andriamanitra ianao tena mety misy mandany Jeriko be hitanao, mety misy géant keza be hitanao ao tany Kanana. Tsy maninona zany satria tsy anareo ny ady ozy izy, tsy amin'ny hery, tsy amin'ny fatanjahana ozy izy fa amin'ny herin'i Jehovah irery any. Ary tsy ho anareo ny ady ozy izy, nareo angina ozy izy ny ten'Andriamanitra, tsy niado anareo. Andriamanitra Jesosy Kristy efa niado atsika. Indro ny fahefana ozy izy efa nomena any an-danitra sy ety an-tany. Efa nomena Jesosy Kristy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Iaino zany fahefana zany? Laifa zany fahefana zany. Kristy velona ao anatinao nge zany fahefana zany, c'est l'autorité de Dieu. Zany no ao anatsika. Autorité du Christ. Autorité de Dieu nandresy an'izao rehetrarehetra zao. Ilay nampandresy ny Josoa, ilay nampandresy any Goliata, nandreseny David any Goliata. Ilay Andriamanitra, ilay l'Éternel des armées. Il y avait Tsevaot, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Zany miaraka, zany no ao anatsika, zany velona ao anatsika. Mety misy ary be dia be amin'ny fiainanao, mety misy aretina, mety misy olana, misy tebotebo, misy fahotana tsy mety resy, misy zatra maro isan-karazany mandalo amin'ny fiainanao. Midira ao anatin'ny promessin'Andriamanitra, midina ao fanjakan'Andriamanitra, meteza amin'izay tena velona ao anatinao, Kristy iainana zany ianao, meteza iainana zany, aza mijanona fotsiny olom-bovonjy fa midira ho tena olona miaina an'izany hoe Kristy velona ao anaty. Rombahana zany, rombahana amin'ny alalan'ny finoana. Raha tsy amin'ny finoana, tsisy azo atao azotsika sitraka ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny oloko marina dia velona finoana. Finoana ny inotsika fa velona ao anaty Kristy. Finoana ny inotsika fa ampidiriny ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zanytsika, ho ampiasainy ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zanytsika, mba ho fitaovana ho ampiasainy hanao zavatra rehetra, ho fitoerany tongany rehefa amaranantsika azy. Tadeo aoka ianao tsy kristiana itsany ho voafontsy aoka ianao tsy kristiana tena hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, iaina feno an'izany fanjakan'Andriamanitra zany, ho fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra hanao zavatra rehetra, ho fitoerany tongany voninahitra ao an' Jesosy irery.